Tomboko klasy tomboko vavy indrindra ianareo ankizy rehetra manirana ny nosy. Miarahaba manokana anareo ankizy ny tenako amin'izao fiandohanany volana jiona izao, izay sady andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy no fanombohan'ny iray volana ho an'ny ankizy ihany koa, izay natokany fitondram-panjakana malagasy mba hanaovana hetsika manokana ho fanomezana tosika ireo asa mahakasika ny fampiarana ny zo sy fiarovana azy ireo. Araka ny voafaritra ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'ny ankizy izay nankatoavintsika teto Madagasikara ihany koa tamin'ny taona 2019. Tomboko klasy tomboko vavy, miavaka tsy toy ny isan-taona ity volana natokana ho an'ny ankizy ity noho ny zava-drolo hatrehin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ny fisian'ny fahamehana ara-pahasalamana vokatry ny aretina coronavirus ary ny fanamarena ny tsingeritaona faha-20 niverena ny fahaleovantenantsika eto Madagasikara. Ny lohahevitra hoentintsika hanamarika izany amin'ity taona 2020 ity dia ny hoe ankizy misitraka ny zony antoky ny ho avy mamiratra ny tanindrazana. La promotion des droits de l'enfant garante d'un avenir meilleur pour la patrie. Mitaky fandraisana andraikitra mavitrika amintsika rehetra ny famadiana ho asa io lohahevitra io, indrindra fa amin'ireo manana andraikitra manokana mikasika ny fiarovana ny ankizy dia ny ray aman-dreny, mpanabe, ireo mpiantsehatra ara-tsosialy ary isika tompona andraiki-panjakana isan'ambaratongany amin'ny alalan'ny tambazotra fiarovana ny ankizy. Tomboko klasy tomboko vavy, efa maro ireo ray aman-dreny sy mpanabe mahatsapa ny mahasarobidy ny fiarovana ny zanany ka mampiatra antsakany sy andavany ireo toromarika samihafa izay nomena nandritra an'izay nisian'ny fieboana izay, tolorana fankasitrahana sy fisaorana feno izy ireny. Tsikaritra ihany koa fa nisy ny tahotra mahakasika ny mety isian'ny herisetra na fanararaotana ataon'ireo olon-dehibe na ny ray aman-dreny mihitsy aza vokatra izao fieboana izao ka manentana antsika mpiara-monina ny tenako andray andraikitra ampilaza avy hatrany any amin'ireo tompona andraikitra ara-panjakana toy ny polisy na ny zandara na ny solontenan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary fampivoakana ny vehivavy na miantso ihany koa ny laharana maitso 720 raha vao mahita tranga herisetra miatra amin'ny ankizy. Tomboko klasy tomboko vavy, ny azo ny vanon-kilakana dia ny tany nanirininy tsara ary ny ankizy no ho tonga olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana aingana sy maharitra ny firenentsika dia noho ny fandraisana andraikitra feno eo amintsika ray aman-dreny, mpanabe, tompona andraikitra samihafa. Afaka 20 andro isika dia anamarika ny 20 taona ny fiverenan'ny fahaleovantenam-pirenena izay fotoana lehibe anehoana ny ampo-pirenena. Andriamatoa Andrinirina Rajoelina filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia efa nanome ohatra mivaikana mikasika izany ampo-pirenena izany tamin'ny fanamafisana ny vita malagasy ka nanandratany amin'ny afo ny tambavy Covid organique izay vita eto amintsika ary novokary ny manam-pahaizana malagasy. Toy izany koa ny fitakiana ny famerenana ireo nosy malagasy amintsika sy ny sisa. Ao anatin'izao volana natokana ho an'ny ankizy izao dia andeha ampitaitsika ray aman-dreny, mpanabe, mpiara-monina amin'ireo ankizy izany avy fitiava tanindrazana ananan'ny filohan'ny repoblika izany, hozaraintsika amin'izy ireo ny tantaram-pirenentsika, ny ezaka rehetra atao ankehitriny ary ny viana hoenty mampandroso ny firenena mba hisian'ny fanilo miampita mankany amin'izy ireo izay ho avy ny firenena malalantsika ity. Tomboko klasy tomboko vavy, rankizy malagasy, manana zo tokoa ianareo saingy aoka ho fantatrareo ho tsapanareo fa mitaky andraikitra avy aminao ihany koa izany tahaka ny fanajana ny mpiarabelona indrindra fa ireo ray aman-dreny
ny fahazotoana mianatra, ny fanaovana ireo entimody sy ny sisa. Ao anatin'izao ray volana natokana ho an'ny ankizy izao ary sy ho fanamariana ny 70 taona ny verenan'ny fahaleovantena pirenetsika dia mampanao fifaninanana ho anareo ankizy rehetra manerana ny nosy ny ministeran'ny mponina ho fampandraisana ndraikitra anareo sy ho fanentanana ny malagasy rehetra indrindra fa ny ankizy mitovy aminareo mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny ambom-pirenena. Fifaninanana manao sary sy tononkalo no atao amin'izany ka afaka mandray anjara daholo ny ankizy rehetra 5 ka hatramin'ny 17 taona eto Madagasikara araka ny fifaninanana azy dia isy ny loka hozaraina amin'ireo ankizy mendrika indrindra amin'izany. Ampitaina amintsika rehetra ihany manomboka amin'ny ity herinandro ity ny antsipiriany mahakasika izany fifaninanana izany koa manentana antsika ankizy rehetra ny tenako mba handray anjara mavitrika amin'izany. Eto ampamaranana dia mitodika manokana amin'ireo ankizy rehetra hiatrika ny fanadina mpanjakana manerana ny nosy ny tenako, mirary sahady ny sosy ny fahombiazana sahady ho anareo, ho ambinina amin'ireo ezaka rehetra ny lofosanareo nandritra ny taona anie ianareo mba ho antoky ny hoavy ny Madagasikara tokoa. Mirary soa anareo ankizy rehetra eto amin'ny firenena, mankasitraka tomboky lahy, mankatelina tomboky vavy.